Radio Don Bosco. Mba ho vanona. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10. Mba ho vanona, fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanona. Inery dia ankafaliana indray no iarabanantsika rehetra manaraka ny fandaharana mba ho vanona eto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco amin'izao volana Jolay izao ity ny volana farany indray ionantsika satria ny volana Aogositra dia miala sasatra indray ny fandaharana mba ho vanona toy ny fanaontsika isa-taona manokatra indray tsika ny volana Jolay andro fahatelo anatin'ny volana Jolay tsika amin'izao fotoana izao ny rarina dia hoe ingany ity volana Jolay ity hitondra soa fanambinana ho antsika rehetrarehetra ary hitondrantsika an'izay sosony fanambinana izay koa satria anjarantsika ihany koa mitondra an'izay zavatra rehetra izay ao anatin'ireny volana ireny fa tsy izy ihany no endrasantsika hitondra azy. Toy ny mahazatra antsika dia mizara telo ny fandaharana dia ny fanaovana famelabelara-kevitra 20 minitra voalohany, 20 minitra faharoa andraisana SMS, ny 20 minitra fahatelo andraisana ny antso avy any aminareo satria ilaina ny mifampiresaka, ny mifanoana, mifanakalo hevitra ilaina izay nefa ny tena ilaina indrindra koa dia ny hoe ny fahaizana miaino. Rehefa tsy hainao ny miaino dia lasa mivilana ny zavatra resahana, dia lasa mandeha amin'ny tsy tokony ho izy ny zavatra tenenina fa ilaina izay fahaiza miaino izay. Mba ho vanina mo général. Mba ho vanina Andriamatoa Flavien, mba ho vanina Andriamatoa Bruno, mba ho vanina Andriamatoa Dia, mba ho vanina Andriamatoa Mihaja, izay mpikirakiran'ny sary mba ho vanitsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko. Araka ny fomba mahazatra araka ny lazaina tonga dia efa toizo. Tonga dia mi. Efa zatra ianao. Ary ngamba rehefa tsy ho eto dia efa izy indray no. Miaraka eto ihany tsika fa tsy mety raha mandeha ila. Daoary. Dia ny zavatra andresantsika tamin'ny tapabolona moa zany fa tamin'ny herintsika tsy teto mazava loatra dia ny hoe resaka momba mifampatokisany anisany ombivady anisan'izany ary ao anatin'ilay fampatokisana andresantsika tamin'ny tapabolana anisan'izany le fampatokisana ao amin'ilay lafiny eo amin'ny kojakoja-piainana raha miteneny zany hoe kojakoja-piainana zany manko Andriamatoa Flavien dia eo amin'ny lafiny ara-bola raha misy zavatra ohatrany hoe manimba amin'ny fampatokisany mpivady dia fampisesana vola io anisany matetika manko efa andresantsika teto ihany dia hoe matetika ny lehilahy fa tsy ny ankapobeny fa misy ny miavaka amin'izay ny vehivavy nitsaika amin'ny tantana ny vola ary ny vehivavy ny mahalala ny fisondro ny vidim-piainana fa ny lehilahy tsy mahalala an'izany mieritreritra fa le vola omeny isam-bolana iny ampy foana rehefa miakatra nefa le vidim-piainana 10 andro alohan'ny fahatongavany farany volana efa lany le vola dia gaga izy dia iny fa efa mipetraka sady ny aya kanefa tsy tokony izy fa ary zay ny ilaina le hoe fa indrindrandrindra ny fampatokisana tsisy misy raha tsy misy mifanakaloza-kevitra atray tena veriko hoe tena zava-dehibe ary le fampatokisana io nge miteraka filaminana fandrindraam-piainana fahatsara-piainana tena zava-dehibe zay nga mazavatra andresantsika fa anio tsika ny zavatra horesantsika anio Andriamatoa Flavien dia mbola karazany ohatrany hoe nytoy ny efa andresantsika ihany fa raha ny tena marina dia andeha aloha mba araka ny efa mahazatra antsika eto ihany hoe rehefa mba misy trangan-javatra eo amin'ny fiainam-pirenena dia mametraka foana tsika le hoe tambazotran'ny fiainam-pirenena sy ny tambazotran'ny fiainan-tokatrano inona moa ny zavatra tena hoe manaitra antsika anisan'ny zavatra tena manaitra antsika dia mikasika momba ny io fanatanjahantena fananana amboara any Afrika io barea io tena zava-dehibe tena zava-dehibe satria ny tenetena koa tena zava-dehibe ndeha mba ho resahana satria ny antony dia ity tena mbola tsy nisy firaisan-tsaina firaisan-po firaisan-kina ohatrany tamin'izao teto Madagasikara tena zay koa zany hoe tena afaliana tsy terena afaliana tsy sandaina afaliana tsy vidiana fa tena hoe amin'ny fony ary tena hoe tena mahatsiaro sambatra tena mahatsiaro faly le malagasy eo anatin'izany maninona moa le malagasy ny tena faly Andriamatoa Flavien rehefa nandinika an'le izy dia tena tsotra hoe sambany voanisy hoe nekena eran-tany sy zany Madagasikara zany ny fahaizany zany Madagasikara zany ny tena hoe firaisakinan'izany malagasy zany aiza indray ianao ny hita zavatra ohatran'izany
Ary zany tena hoe eo amin'ny lafin'ny firenena ary zay fandeha totoka mba manahoana ary ny ao tokatrano. Zay ny antony resatika an'le hoe fampatokisana miteraka fifaliana ve, miteraka firaisan-tsaina ve, miteraka firaisan-po ve, fa io tena zavatra azo alaitahaka ho ampiarina ao atokatrano. Io zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika io tena zava-dehibe mihitsy ary mihitsy fa raha io no mitohy enganie miova mihitsy ny fiainantsika eto Madagasikara. Ary ny zavatra tena iova be indrindra tsy vidina sandaina indray dia ny fiovan'ny toe-tsaina, ny fiovan'ny fisininy hoe firaisan-kina. Ary ny ao anatin'le firaisan-kina io dia matovilavy dia le tena hoe tena manana rere anaty tsika hoe malagasy aho tompo. Tena tsapanao mihitsy zany hoe malagasy zany. Jereo nge le olona hoe manatrika any Egypte reo le fatany nanaraka tahaka an'iny. Ary misy zavatra anankiray koa izay tena hoe zava-dehibe, zavatra tsy ampozina. Mety hoe karazana singa zavatra tsy nampozina. Ny voambolana hoe alefa. Lasa voambolana ampiasan'ny Afrikanina rehetrarehetra fa heveriny fa hoe mitondra fahombiazana, mitondra fahatsarana, mitondra firaisan-kina, mitondra vokatra. Aizandray ianao ny hita zavatra ohatran'izany le matovilavy tena zavatra tsy voazontsika kosehina eo amin'ny tantara mihitsy raha io zavatra nitranga amin'ny vanim-potoana misy etrika eo. Amin'izao fotoana izao zany tsika dia tokony mba hanana izay rehare hoe maha-malagasy etrika izay. Ka raha te hanana rehare amin'ny toy tsika dia ao aloha le hoe fitiavana hoe malagasy aho. Ka raha malagasy tsika dia ajao ary ny fitenitsika. Teo tsika vao niaina ny ray volany teny malagasy tamin'ny volana jona. Ajao ary ny tanitsika. Raha miteny hoe ajao ny tanitsika dia hoe aza simbana, aza potehina, aza ravaravana. Ary tena hoe ataovy izay mahatsara an'ity firenentsika ity eo amin'ny lafiny izay le hoe fanajana zay. Anisan'ny endriky ny fitiavan-tanindray nge le matovilavy ny fanajana sy ny fikolokoloana ny tany, ny fanazarana azy, ny famokarana sy ny sisa. Ny tany le voalaza hoe velo hitsanganana notitra raha maty. Tena zava-dehibe, tena zava-dehibe mihitsy le izy. Ary zay le ataoko hoe teo tena teny hoe ajao le teny malagasy, ajao ny tanitsika, fa ajao koa ny tantaratsika. Mba ny antony tena tenenako an'io mamerimberina an'io foana dia matovilavy any dia hoe anisany miteraka fahasahina sy rere ao anatinao, ny fahafantarana ny tantaranao, tsy ho lalalovin'ny olona fotsiny, tsy ho ambakambakany olona fotsiny. Fa tena hoe manana ny maha-izy azy. Ary rehefa tena manana an'izay hoe fahafantarana tantara zay ianao dia samy joro amin'ny zavatra ataonao. Ngamba mindro sy manantena fa tena za zany tena feno fanantenana andray matovilavy any. Fa na dia ataontsika hoe fifandraisana iraisam-pirenena raha manomboka izao dia tena hanana ny maha-izy azy ilay malagasy ka tena sahy hiady hevitra hoe raha ohatra fotsiny hoe misy firenena anankiray te hiara asa amintsika dia hanana fahasahina mihitsy tsika hoe raha tena hiara asa amintsika dia zao zany misy atsasany avy ny tombontsoa satria anay ny tany, anareo ny vola dia atao lanja mitovy izay zavatra iray fa tsy hoe ho ambakambakain'ny olona ohatrany tamin'ny efa lasa rehetrarehetra. Zay ny tokony hoe tena miteraka fanantenana lehibe ary izay zavatra iny no tena mahatonga amin'ny teny mihitsy hoe tsy maintsy resahana foana ny tambazotra misy eo amin'ny firenena sy ny tambazotra ao amin'ny fiainan-tokatrano. Zay zany raha ohatra ka hoe tsahivony izay zavatra iray everiko fa tena zava-dehibe loatra ny tenitenenana azy. Ka raha ohatra ka tohizatsika amin'ny hoe ao atokatrano hitantsika zao fa hoe zay fahaizana miray saina zay, miray fo zay, mba tsy tenako hoe miray fanahy mihitsy dia jereo tsara fa raha mipetraka amin'ny mpivady nge zany dia zava-dehibe ny matovilavy any. Ary zay zavatra ny zavatra tena tsy ampy amin'izao fotoana izao ny matovilavy any zavatra tsapako dia tena le hoe tsy fahaiza anisany le hoe tsy mifampatoky mantsy tsy mifampatoky. Ary ao anatin'le tsy fampatokisana io inona ny zavatra aterany tena anisan'ny zavatra ratsy le fiahiahina. Le fiahiahina tsy manao an'le zavatra ahiahinao azy koa ny vadinao na ny lahy na ny vavy dia efa viatrainao dia aka izy efa nanao zao izy nanao zao. Tanao faran'le olona tovoka, faran'le olona leony efa tsy manao ako efa tena milaza hoe teny zao ny zavatra iainako mbola ny anankiray mbola tsy manaiky an'izay zavatra. Fa eo ny zavatra nohizako azy ndray matovilavy any dia tsotra. Zay fiahiahina zay nge raha ny tena mariny tsy fahaizana mamela heloka. Tsika miteny an'io foana. Tsy fahaizana mamela heloka. Ary io ny tena manapotika ny fiainan'ny tokatrano. Tsy fahaizana mamela heloka. Marina fa tsy nisy olona eto tenentsika foana hoe tsisy ny tonga lafatra. Samy manana ny kilemany daholo ny olona rehetrarehetra fa zao
isaky ny tenitsika eto dia hoe zay mba lafy tsara ny fiainany zay lafy tsara ny toetrany misy amin'ny olona io re jereny neto solafaka izy teo amin'ny fiainany efa nifona taminao izy efa niteny izy fa tsy amerina ntsony ary tena hoe niporofony teo masonao mihitsy ohatra totrika hoe nanana olona nierana izy tany velan'ny tokatrano tany dia ho masonao mihitsy ohatra le hoe le ramatona le ranga hoe eto masoko eto ary ianao ny atsovy izy dia mitenena ianao hoe tsy mila mifandray aminao tsony manomboka izao dia manao le anankiray na le ramatoa le ranga mbola tsy afaka ihany dia fony le anankiray ahoana moa ny afantarako an'izany fa tena izy ota sao dia mody zavatra teo zay le tsy fahaizana mamela heloko zay anie tena manapotika tena manapotika za teny zany mihitsy ary io rehefa manomboka fa zao fana ny zavatra teneniko amin'ny mpivady amin'ny tokatrano amin'ny ankona anankiray raha fa vita fanamasinan'izany nareo dia aza mieritreritra ny isaraka tsony na inona mitrangao na inona mitrangao ary indrindra raha toka miteraka rehefa mananjanaka dia tadidio fa ny ivon'ny fiainanareo dia ny ahavanona andreo zazy ireo ny atafita azy amin'ny fiainany ny ananana fiainana tsara ny atonga azy ho tompona ndraikitra zany rehetrarehetra zany dia ohatra ny apetraka eo ambony mizana mihitsy raha vao misy ny olana inona ny mavesa-janja le lonilony sy le atezeranao amin'ny vadinao ve sa ny hoavin'ireo zazy ireo satria misy vetraikany amin'ireo zazy ireo zany zavatra any dia be deaibe mihitsy le olona ohatrany tsy manana an'izay fahazarana mametraka amin'ny mozana izay hoe inona ny mavesa-danja ny fiainako ny hoavin'ny zanako sy ny taranako ve sa le fahadisoana fa nahasolafaka ny vadiko dia zay no tahiriziko atao poatra ary za dia miteny foana rehefa ravaro ny tokatranonao dia makaiza ianao nge mety anambadindray rehefa aveo fa ny zanakao makaiza nga reo afaka ary na tianao na tsy tianao anisan'ny zavatra resana foana zay zavatra teo hoe ny maharainy zanaka na mahareny zanaka tsy azonao fafana ary na misy aza ny lonilony dia noho ny fitiavanao ny zanakao no anajanao ataoko hoe anajana mba tsy teny hoe hitiavanao anio reny zanakao io na io reny zanakao no ireo zazy ireo satria izy tsy anana ray hafa na reny hafa fa io ihany ny anazy ka na tsara io na ratsy zay le tonga amin'ny obolan-drazatsika inge ny hafa imehezana ozy fa ny tena tafindamba ny dalan'ny tena ary zavatra zay tokony tsarotsika amin'ny tokatrano mihitsy fa tena ny zavatra tsapako tatoato dia zay le hoe tsy mahay mamela heloka mihitsy ary tsy mieritreritra ny hoavin'ny tarana zay ny zavatra hitako na lehilahy io na vehivavy ary zany zavatra zany tokony eritreretintsika dia za zany anisan'ny sosokevitra apetrako foana amin'ireny olona reny zay manana an'izay le azo lazaina hoe ataotrika hoe fahasarotam-piainana noho ny zavatra tranganisy hoe tsy mahay mifampiresaka tsony tsy mahay mifanakalo hevitra tsony tsy mahay zavatra be dia ny dia tsotra foana ny teneko matetika koa ny indreo matovolahy dia noho ny tsy fahaizana mampita fitiavana ny tena mahatonga an'io tsy fahaizana mampita fitiavana mitsy fandraisantsika teto foana reny hoe fomba dimy fampitana fitiavana fa ny anisan'ny zavatra teneniko ny olona rehefa ohatran'io dia hozy aho hoe zao mananonareo mivady fotoana manokana mivoa ivelan'ny tokatrano dia ndana mandeha hoe na mandeha tongotra lavidavitra fotsiny any amin'ny andehanany tsy ny zavatra hoe ampiadindray no andehanana miaraka any le fotoana manokana izay fa le zavatra hoe tsy ahy zay mba zavatra tsara hitanareo teo amin'ny fiainanareo foninareo vao ny fakahita fony le nisy zavatra niteraka ny zaza voalohany fony le nisy an'izao nisy ny foniny zaty reny fahatserovana tsara ireny mamitrana indray ny fitiavana sakarava mba tadidio zay zavatra anisany tena zava-dehibe mihitsy ary anisany ary tena ilaina mihitsy zany eo ampivady tena ilaina mihitsy ny fijerevana jeritodika ny lafy tsara-piainana ary zavatra teneniko matetika amin'ny olona zay hoe tonga mangataka fotoana amiko ny dia tsotra rehefa ianao te hanapotika ny fiainanao dia ny lafy ratsom-piainana foana jereny ny lafy ratsony foana tsy mba mahita hafaliana mihitsy tsy mba mahita hoe inona mba zavatra tsara ny lafy ratsony foana fa raha ianao te ho sambatra eo amin'ny fiainana te hiadana eo amin'ny fiainana te ho falifaly te ho mitsikitsiky te ho miramirana ny lafy tsara-piainana jereny zay lazaiko anao zay tsy misy olona tonga lafatra teto ambonin'ny tany na iray Jesosy irery ihany ny tonga lafatra teto ambonin'ny tany azo tenenina zany fa tsy mbola nisy olona tonga lafatra na izy na izy ary zay mahatonga ny tenenako hoe ny lafy tsara-piainana ho azy jereny tena mahavariana mihitsy ny akamaroan'ny olona fa tsy tenenako tsika rehetra dia tena le lafy ratsy-piainana foana le zavatra nefany
raha vao le lafy ratsy-piainana io no tenenao dia efa ianao no mamesakana ao an-tsainao sy ao am-ponao tsy ahitanao an'le fahafinaretana na le famiramirana na sanam'izany eo amin'ny fiainanao satria ianao no mamitakasakana za anisan'ny zavatra teneniko ny olona foana raha vao ianao mamitakasakana ohatra fotsiny zao ataontsika hoe eo amin'ny lafin'ny fanatanjahantena misy reny le ataontsika hoe zavatra dinganiny reny na sotiana raha ianao vao miteny hoe marina mafy raha mba ho afaka anao tsy afaka eo anao fa ny fahantonanao ahoana moa tsy ahafahako aneo ny karazana vy miaina manome ery anaty anao sy toe-tsaina vonina ary toe-po manana an'izay fahasahian'izay dia afaka io dingana ho taonao io zay le hoe jereo foana ny lafy tsarany satria rehefa ianao no mampirisika ny tenanao dia lafy tsarany zay fa raha vao ianao no manakivy ny tenanao dia lafy ratsiny zay ka raha vao ianao no manakivy ny tenanao tsy misy olo afaka manala an'izay indray matovilaviana ary zay foana ny teneniko ny olona zay olona rehetra ataoko hoe mangataka fiainana amiko zany foana ataoko hoe ny tena fahavoazatsika ka tsy azo omena tsiny le olona satria tsy hainy le mijery an'le lafy tsarany fa ny lafy ratsiny foana no hitany ary io tsy magaga raha nle lafy ratsy-piainana foana satria ina moa mahatonga an'io tany amin'ny lafiny fanabeazana sy fitaizana iny mahatonga an'io fanapepona fanesoana fanampaniana fibedezana fikapona zany ny zavatra nisy aizarany ahitany ny lafy tsarany ary zany tena mazava-dehibe le fanabeazana raha ny tena marina dia hoe tenentsika moa ny fanabeazana dia hoe manomana olona tompona raika ka ny olona tompona ndraikitra zany olona mandroso mivelatra tsy androso tsy velatra mihitsy ianao raha manana fijery mihiba fa tsy maintsy zavatra miabo zavatra zay lafin'izay ary zay zavatra tena ilaina toe-tsaina tsy maintsy volena ary tsy maintsy apetraka amin'ny isam-batan'olona isaky ny tsirairay avy raha tena tianao hivoatra ny firenena tianao hivoatra ny tokantranonao tianao hiatsara ny fiarahamonina dia tsy maintsy zay aza ny lafy ratsy ndre olona nijerevana lafy tsara-piaina zay eo dia ohatrany hoe tonga dia misitona avy hatrany zany amin'ity zavatra nitrangalela zaiko hoe ty momba ny bareaty tena zakanao fa tena zavatra anova toe-tsaina ao io tena anova toe-tsaina za tena mbola tsy nahita hoe firaisa-tsaina firaisampo firaisam-panahy ohatrany tamin'izao ny malagasy tena zava-dehibe loatra ary zany tsy tokony havotsy ratsony mihitsy ary io ne mazava tsara ne hitanao fa le firaisan-kina firaisa-tsaina firaisampo zany hoe raha vao misy ange zay dia fampatokisana ndikany fampatokony malagasy mivakatiny malagasy tsy ilaina anaovana didy mandalana ane zany fa zavatra tena nitranga ny zavatra misy ka tsika moa zany efa manao le tambajotra ihany dia eto dia miteny mihitsy hoe raha tena vonintsika mpandroso n'ity firenena ity ny lafy tsara ny jerevana zavatra marina fa tsy dika hoe tsisy kosa ny fanakianana fa fanakianana mitondra fanatsarana tompoko zao maka fipetraka ny antoko-panohitra dia mba le lafy tsarany dia zay mahampandroso ary zay ny antony isin'ny mpanohitra indray matovilavian mba isiny le ataontsika hoe tsindra le tapahefana araka ny fitenika azy tsy ny anapotika fa ny anarina tsy ny andrava fa ny anatsara zay ny tena aviteko hoe toerana misy ny ataontsika hoe any amin'ny mpanao politika izy manko zay atao hoe mpanohitra zay fa ty amin'ny fiarahamon'ny pirenena izy tsindra ny tapahefana satria anatsara zavatra fa tsy anapotika manitsy marina fa ny mpanao politika ohatrany hoe samy te ho tonga eo amin'io toerana io dia ahoana ny anasorako an'io atonga eo kilalao ny mpanao politika zany tsy hiditra am'izany fa ho atsika fiarahamon'ny pirenena itsika ny tena tsindra ny tapahefana itsika ny tena hoe manoro manampy manome tosika ary manome tanana an'io tondra fanjakana io fa tsy hoe mijanona fotsiny am'izao ary zay ny ilaina an'le hoe fahasahiana miteny mba hahatonga n'izay le hoe isy an'izay firaisa-tsaina firaisan-kina firaisampo firaisam-panazay tena zava-dehibe mihitsy ary soratsika n'Andriamanitra nitrangany zavatra ohatr'izao tena azo lazaina hoe fitahian'Andriamanitra fitahian'Andriamanitra mihitsy any Madagasikara hoava tsy mbola nahita nahazo laza eran-tany ohatr'izao mihitsy ny malagasy tena zava-dehibe zany ka inona moa voninahitra tsobika tompoko azo atao ampatram-baritsony efa nomen'Andriamanitra io zany teny zany Andriamanitra nanome atsika an'io de hoe balita ndray tsy bolita na fatobolo n'Andriamanitra nanome atsika an'io andeha matovilavianka dia engany firaritsomony atsika engany mba hitoy hatrany ny fandresena azo ny ekipatsika malagasy ary engany ny fahitana an'ireo olona maro zay miainga avy aty Madagasikara anoana sy hitondra hery
ho an'ireo ekipantsika ireo tena mba hoe azahoany aina, azahoany erin'tsaina mba hitondra azy any amin'ny fahombiazana sy ny fandresena. Tena tsy manam-panahy zay dia raisiny mpahalary indray idirantsika ny tapany faharoa. Mba hovanona, omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanona. Mba hovanona @yahoo.fr. M lehibe ny fitomboany mba hovanona @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba hovanona. Ny tapany faharoa fampatsahivana ihany dia fandraisana sy famakina ny SMS avy any aminareo toy izao ary ny vakin'ny SMS voalohany. Ahoana kay no ahafantarana ny lehilahy tena tia sy ny lehilahy tsy mampirafy? Eny gatety nefa ny tenentsika foana hoe manao teny famporisihana anao izy, manana fotoana ho anao izy, manampy anao izy rehefa misy zavatra tiana mila fanampiana, manome fanomezana izy amin'ny fotoana tokony hanaovana an'izany ary indrindra zay le hoe firaisan-tsaina, firaisampo, firaisam-panahy. Eo, lafiny rajay. Ny tena tia raha olona mbola tsy mpivady dia tsy mangatakaran'ofanao alohan'ny fotoana. Zay no ahafantarana azy. Ary ny hoe ahoana moa ny ahafantarana lehilahy hoe mampirafy, rehefa tena mifankatiana ireo tsy mampirafy io lehilahy io. Misy zavatra tsy ampy hitany eo aminao matoa izy mampirafy. Zay fotsiny iny. Fa raha feno daholo ny fepetraka iny ary dia zay nge ny mahatonga hoe raha vazo mitoy ihany moa mihita rano. Zay ny antony. Za toko tsy tia ny rafozako mihitsy, tsy manao ny sitrapony hono dia alany asay makany amin'ny foana nefa zay manana ny tokatranonay. Rehefa tonga nefa zay dia kisikisy tianany be vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lohany tsy hitako mihitsy zay fitondrana azy. Eny ka io nge zay nge ny ilaina an'le hoe mifantatra tsara ny fombafomba misy amin'le fianakaviana. Mety io zanany lahy io tsy fantatro na io zanany vavy io na atolotolotra fony mbola tao aminy tao. Mety efa niazy izy dia mbola nanambady na atolotolotra vao nanambady dia marina mazava loatra fa ny tokatrano zay naorona tsy maintsy any ny ompana ny ezaka rehetrarehetra dia lasa halany satria nanala n'le tombontsoa na le tombom-piti na nazarana azy hatramin'izay na zatra azy hatramin'izay. Zay ny tena mahatonga an'io matetika lasa ohatran'ny fahavalony ianao. Zay ny mahatonga hoe tika ny eto ny teny foana dia matovy lavy hoe rehefa anambady dia mba fantaritra laha tokana ve aloha le na hoe vavy tokana laha matoa ve sa faralahy misy dikany daholo eny ny tenenana an'izany. Avy eo satria na tianao na tsy tianao tsy maintsy misy adidy mipetraka ao. Zay zavatra ary zay ny ilana mifantarana. Ary io nge hoe ny antony famarafarany hitondra filaminany. Mpivady tsy mifamaravara ozy ny obolan-drazantsika fizarahana ny hafarana. Zay zavatra ka zay ny tena antony. Ho an'le lehilahy sembana tamin'ny farana ozy izy aza matahotra mitory fitiavana amin'izay tianao fa mitovy ny olona rehetra na salama na sembana na arabatana dia mandroata amin'ny vehivavy. Marina ny zany. Tena marina nge zany. Aza mba manana an'izay le hoe fieritreretana hoe zasa mitovy amin'ny hafa dia avy hatrany dia manao sakana tompoko. Ny fahasembanana tsy tokony ho sakana anao vina hoe be dia be neny ny olona manana fahasembanana iny. Fa hainy ataontsika hoe mitantana n'iny fahasembanana iny mba hitovizany amin'ny daholo be. Zay zavatra ray. Zaho maty efa ho 12 taona ny vadiko. Zay tsy mamadika dia ho alain'ny fianakaviany hono ny razana dia mety ve zany tompoko? Dia mahamiko kosa aloha tsy mety zany. Raha ohatra hoe milevina any amin'ny vadiny izy dia tsy mety. Rehefa nitsofinao rano an'io zanakao vavy io ohatra dia efa hany zay. Zay le izy. Fa tsy hoe rehefa hany eriana any dia andao alaina. Raha tsy hoe misy asa tsy fantatro misy fa raha amiko aloha za tsy mahalala zay fomba le fianakaviana. Fa raha amiko dia tsy mety zany. Ny vadiny no arahany fa tsy ny ray aman-dreniny indrindra raha ny vehivavy. Ny vady no arahana fa tsy ny ray aman-dreny. Indrindra raha mbola tsy nanambady koa le anankiray. Indrindra tsy nanambady anie le olona. Raha manambady hafa koa zay. Na mety ohatra angamba mety hitany hoe toatra nefa miarakaraka ka ny fiarahana amin'ny vehivavy ange tsy midika hoe vadiny. Tsy midika
raha ohatra mihitsy izy mangatatsodrano aminareo amin'izay fotoan'izay hoe tsofirana ary dada sy neny fa mba hanorina tokatrano fa tsy vitako intsony le mitoetra rery zao hafa ndray zay hoe efa mitsinjony eo avy zany satria raha ny tena marina mahatonga andreny mantsy andre matovilavian ny pirafy tsy afaka miazo amin'ray fasana zany hoe rehefa ao le vady voalohany raha manambady faharoa le vady faharoa tsy mitrany zay ny tena marina fa mety misy zavatra ohatran'izany matoa hoe ny zanaka izy mahita sao de ampidirony ao de alohany itsika alaina de n'izao satria mety hoe terahany le vady faharoa zay Renim-pianakaviana manoratra ny vadiko zany raha misy dialehany na lanonana de rehefa tsy miainga amin'izay tiany andanana izy fa hoe rehefa kelikely vao miainga de tezitra ary tsy mety andretsony izy na de tsy mbola tara aza de za avy eo no afabaraka fa aheriny faingana fa hoe fa manana toetra hafahafa zany lehilahy zany tena toetra hafahafa zany mety mitady irika tsy andehanana fotsiny izy de mody mamorona hoe raha vao tsy miainga amin'ity za tsy andeha intsony de avy aloha izy tsy andeha fa ianao rery no mandehanako de teneno amin'ny olona any fantatrareo ihany moa ny toetra mivadiko fa raha vao tsy miainga amin'ny teneniny iny de tezitra izy de tsy mety mandeha intsony ianao no manarina ny lesoka angezabeny izy zany adidinao amin'ny mahavady anao manarina ny lesoka de mandeha any teo ihany teo ny olona koa izy de rehefa tezitra amina ny vadiko de tsy miady na mamono mihitsy izy raha tsy eo imasony zanako de za manao hoe na ho faty aza de aleo mba tsy eo imason'ny ankizy toy ny hoe mpiaro azy ny fandraisany an'le ankizy manimba ny sainy hoe zany de zao ny ataoko amin'ny ray mpianakaviana io ho lehibe reo zazy reo de efa miomany ianao ho vaky raha amin'ny vavanao ho mangana ny masonao mety ho tapaka koa raha noho ny daroko ataony aminao de misy ane zany matao am'teny fa sao de verinao fa tsy hitombo reo zazy reo tsy alehibe reo zazy reo de manao ny daniny kibonao anao fa isaky ny daroka ny vadinao eo anao de afolo eny amin'iny ny daroka ho ataon'ireo zanaka ho anao reo sao de mihevitra zay de efa miomana de efa rehefa mijery fitaritra de efa de efa atao vita eo de hoe de ohatra manga ny zany masoko zany tinga mba le mety daroka anirina any zay kely izy vehivavy 13 taona za miaraka amin'ny olona zandriko zay milaza dia de zandriko daholo na mitovy taona amiko tsy mba tojo ny olona zoko mihitsy 17 taona za no nanana olo-tiana voalohany indimy miaraka tamin'ny olona savy zay mihitsy no voasoratra ao mareko fa ohatry ny sarin-daza natoraly mihitsy amin'ny toe-batako na ny feoko azy eny de miezah ianao mba ho vehivavy fa tsy ho sarin-daha na ny lehilahy anambady anao an'izany arangeka ohatry ny hafahafa na mety koa izy manana le toe-batana somary tanora kely noho ny taonany de lasa vao maika tsy manina fa le izy ake ho andre matofilavian miankina amin'le mpivady io raha atao ty hoe raha ny tokony hosotiny de hoe tokony lehilahy ny zokony fa tsy midika ninina mihitsy zany fa zay tiana mitombo tare ny olo bolan-drazantsika fa misy arange olona 20 taona ny elanelan'izy mivady tsy misakana mihitsy ny tsy fankatiavany tsy misaraka azy tsy hoe tsy manakana azy tsy hiteraka zany rehetrarehetra zany fa io miankina amin'le mpivady fotsiny fa tsy voatery fa raha hoe raha ny tokony ho izy de tokony hoe amaloha mpianakaviana ny lehilahy de tokony ho izy ny zokony zay fotsiny nefa za tsy mahita zavatra hafa noho izay za toko tsy salama ny ray aman-dreniko mba teneniko amin'ny fitsaboana sarotra mpitsabo miteny fotsiny tapahany ny fitsaboana ny adidy betsaka nefa nolazain'izy ireo amiko mba mangataka torohevitra hoe teme hoe mangataka fanampiana avy amin'ny ray aman-dreny amin'ny fitsaboana ka raha ohatra raha tsy manan-katao raha moa le ray aman-dreny tompoko de tonga amin'ilay fitenenana indray hoe tany mihina tsy mirehatra ny fitiavana ianao tsy midika hoe rehefa manam-bola ihany izy vo afaka an'io fitiavana fa raha tsy misy ary ny ampelantanana ka valala tsy tanana tsy atolo-jaza ho ny fitenenana aza manome teny raha fantatrao izy fa manam-bola fa tsy mame amin'izay fotoan'izay ianao amin'ny mazanaka anao de miteny de nareo ve ry dada sy neny mba afaka manampy de tsy mampanina anareo kory ve mahita hoe tsy salama mba mampiheritreritra azy ange zany lehilahy 17 taona manana olo-tena 19 taona tena mifankatia be zay eritaona ny rano satria fantany fa sahirana
dia natakalo ny olona manambola efa nanary vady amanjanaka efa 20 taona le rangahy mariako fa ny olona nitaiza azy no nampiditra azy amin'ny rangahy io dia tsy norara intsony nefa za efa miteny fa tena anaja azy zao ni ohatrany te hampiasa bola rehefa foana ndray matofo lavy raha tody pato izy aza manody fa raha tody mpitiavana manodi izy valiny io indrindra hoe natakalo vola ny fitiavana natakalo tomboto fotsiny fitiavana anody anao zay fa io vola io nge mety ho rity io fananana io mety ho ravy aza mba mentehitra amin'ny arena sy ny vola fotsiny indrindra raha anorina fitiavana zay dia fa lazaiko anao hosahirana ianao anerenany afaka manao didy fizaram-pananana amin'ny zanany ve ny vehivavy maty vady satria hoe ny ankizy no mandova dia tsy mananjo intsony ilay vehivavy dia azonao ataoko safidinao ne zay raha mieritreritra ianao fa mety hoe isy olana amin'ny raha tsena hoe manambady faharoa ianao dia mety isy olana amin'ny zaza zay teraka reo amin'le vady faharoa dia fa satria le voalohany ny rahanao tamin'ny vadinao voalohany tamin'ny raindreo zanakao tamin'ny vadinao reo dia azonao tao mihitsy manao didim-pananana milaza hoe ny anjarany zao dia efa menana mbola velona zay ny didim-pananana ny andikany inona zafady ny voalohany amin'ny adidy amin'ireo ray aman-dreny ny fahasalamana sa ny any ivelany za le tsy salama teo mba mitady vola aminy nefa lazainy nefa ny adidy tonga ny vola napetrany ao eny raha ny tena marina nge inona moa ny tena voalokarena ny fahasalamana everiko fa ny fahasalamana raha ohatra kosa ny misy olona tsy salama ave dia ijery raha sanatrin zany ake ka misy loza mitrango eo rehefa aveo ianao ny anenina ka keriny manenina tongotra amantana anao iny fitenenany mba jereo ihany raha mba misy azo anampiana azy zao koa nge andre matovolavy ihany indray amin'izao fotoan'izao tena lazaiko ianao tena manahirana mihitsy misy olona za efa tratran'izany vitan'le olo zao no milaza matiny zanany matiny vadiny hay tsy misy maty akory reo fa dia misoloky ianao fotsiny zao ahoana ary nitokisanao olona amin'izany za tsy miteny hoe marary ny marary iny efa mangany fotsiny hoe maty dia mba hoentina alahelo anao dia iny fa rehefa aveo anao gaga fotsiny fa izy ny maty le vady aman-jana ny manao fampilazana any amin'ny gazety eo anao vao mivalaketraka fotsiny ave le rangahy iny olona nisoloky fotsiny fa ny vady aman-jana ny tsy maty fa zay dia zavatra ka izy anao lasa raha vao tsy misy nge le tsy fampatokisana dia miteraka ny fisalatsalany tsy ianao ny hoe mihirimbelona araky ny fitenenana fa rehefa tratra indray mandeha ianao indroa intelo mba mitandrina ihany zay tompoko le deo nefa zay rehefa makany ty zany le hoe nakany amin'ny rafozany teo dia tsy rara iny za tompoko isaky ny hoe anambady dia tsapako hoe tsy mazoto foana ny dadako sy ny mamako dia isaky ny misy olona hoe entiko aty aminay dia mangatakandro foana izy hoe aleo amin'ny fararano aleo amin'ny heritaona miolakolaka ohatran'izany zareo dia zao tonga indray le fotoana hoe heritaona no teneny satria nandrasanay sy le olo tiako dia ozy indray izy hoe aleo amin'ny heritaona inona ny tokony daza manaiky an'izany raha olona mba efa manana ny maizy anao hoe olona efa any amin'ny 20 taona salam'izany indrindra hoe mety manana antom-pivelomana manokana aza mba miandry an'izany ny tena fandraisako azy engany hodiso ny eritreritro ty teny ray aman-dreny reo tsy ny anampy azy foana hoe raha lasy io dia iza zany ny anampy atsika iza ny ananana dia aza manaiky ny fitiavatena ny fahaveloa sy ny fitiavatena ny janony ao tsisy mpanao raharaha izy dia ianao ny mpanao raharaha dia ianao nitadiavino simba ny fiainanao za jeneraly mba torohevitra fa nivadiko ato an-trano rehefa te hiresaka dia miresaka rehefa tsy hiresaka izy dia misy iresahana na ireo zanakay ato an-trano aza dia mamelakinina anazy vehivavy manoratra telo ny zanakay io tsy vitan'le resaka fotsiny tsotra eto io ohatran'io tsy maintsy misy mba fampiresahana amin'ny fanantonana mba ho lavalava kokoa ny fanazavana hoe fa inona ny tena antony misy antony ange io fa tsy tongatonga ho azy ary eo amin'le lafi ny fifandraisana aminareo mivady mihitsy ny mahatonga an'io zay ny antony mahatonga hoe mangatà fotoana zay fotoana zay dia mba afaka miresaka lavalava kokoa fa tsy mety anaovana hitsin-dalana fotsiny eto amin'ity fandefasam-pety vehivavy manoratra
za manana olontiana tena mifankatia be zay akoatran'ny compte any amin'ny banky zay roa samy mandoa mitovy samy mbola misipa nefa zay mety ve zany anaovana raha le vola atao any mba mila torohevitra. Eny ka zay moa efa fanarahanareo safidinareo le izy de fa zay zany ny fombanareo ka na atao rahararynareo de fa zay samy manana compte de samy mandany hoe nenao ny ofatrano ny anany jiro sy ny rano ny anao ny momba ny fiara de ny anay momba ny kojakojan'izao zavatra ohatran'izany ina moa maratsy an'izany rehefa ifanarahana misy io le firaisan-tsaina angeny le matovy lavien rehefa misy ny firaisan-tsaina misy ny fampatokisana de mandeha tsara ny fiainana. Ny mpivady ozy izy olona roa vita soratra heritaona fa mbola tsy vita mariazy de mbola tsy nanao firaisana de mety ve fitandremana aizany tompoko. Ka le izy iny de ka inona ary misakana anareo tsy atao fanamasinana tsy azoko mihitsiny inona ny dikan'izany de io le ataontsika hoe mangetaheta ambony lakana ataovany mari io ke andriamatovy labiany tena mahatonga an'io nge le olona de mieritreritra hoe raha vaonao zany fanamasinana zany de mila vola be tsy teto efa niteny tsy voatery mila vola be zay ngeny la nandreny hoe mariazy miara-mizotro reny rehefa misy oto mivavy olombelona de fa zay no izy ianao tsy zazakely hoe de 10 taona rataka ny 20 taona ka hoe ty mbola ohatrany mbola tanora raha olo efa lehibe efa tonga taona inona ny misakana an'izany rehefa vonina fotsiny nareo roa de ataovy. Inona ny dingana atao raha ty roso ny fanambadiana ny mpifankatia ny fisehoana voalohany amin'ny ray aman-dreny vehivavy de iny ve no antsoina hoe fisehoana de manome vola amin'ny valopy ve amin'iny. Le izy aloha le karazana le hoe fisehoana iny mety hoe le tovolahy fotsiny eny mandeha makany tsy misy fampafatarana fotsiny fampafatarana fotsiny hoe manana fikasana zay rehefa aveo hoe zany miaraka aminy fa rehefa aveo le fiantranona miaraka amin'ny ray aman-dreny anapahana hoe inona sy inona avy ny zavatra atao rovina ny vodiondriny atao izatsiza ny antsona toerana azy anaovana azy de rehefa vita ny vodiondra de rovina eo daholo ny anaovana azy misy ny vodiondry de rovina izatsiza ny antsona de rehefa aveo fitsoratana aiza ny anaovana azy olona firy ny antsona rehefa aveo fanamasinana aiza ny anaovana azy olona firy zany rehetrarehetra zany mila fampandinihany andaniny sy ny ankilany zay daholo le dikana tokony ho arahana. Marina ny voalazanareo teo momba ny tenitsika fa ny mba irariako tompoko de ny mba hitenenan'ny filohantsika amin'ny fitenitsika eo anivony sehatra iraisam-pirenena fa tsy ny francophonie na anglophone francophone na anglophone. Ka zay moa safidiny zay azotsika azonao safidiny zay misy ny olona ohatra zao hoe ohatra fotsiny andray ohatra zao ny filoha amerikana tsy teny afa-tsy filoha teny amerikana izy na mandeha azy izy na mandeha azy satria ny teny tsy nefa teny iraisam-pirenena ary ny teny sinoa filohan'ny sinoa tsy teny afa-tsy teny sinoa izy rehefa ekena nge ny teninao hoe teny pirenenao misy foana nge mipandika teny andriamatovy lavien ary azonao atao tsara mihitsy no mitondra mpandika teny be dia be manao zany nga mamenatra ny hoe adika teny ny melanja ny fitenirazanao ianao de mitondra mpandika teny na teny anglisy io manana ianao teny sinoa manana ianao teny japonais manana ianao teny arabo manana kina misakana an'izany tsitako. Za lehilahy araky miroapolo taona manana olontiana fito amby folo taona de taty aoriana eniko fa nanana olontiana ka io olontiako io de diso ve za raha misaraka aminy mba torohevitra. Ka zao any ny fiainanareo tanora io any manahirana be ary am'izao fotoana zao fa lasa loloatra ary fa teto fa niteneniko foana fa ny zatovavy manala zaza de any amin'ny classe de 5e na 4e zay nge ny tena loatra zavatra misy mahita ary am'izao fotoana zao am'ireny le hoe fivorian'ny tanora reny de misy loha hevitra angatahany fitiavana tsy ny tanora ohatra de misy miteny mihitsy fa hoe zany vehivavy mbola virgin zany ny mehezany namany tena toetsena ohatran'izany zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao zay mahatonga hoe mahalasa ny eritreritra mihitsy amin'ny hoe eo am'le lafy ny fanabeazana ilaina mihitsy ane le fampiresahany ray aman-dreny zanaka tsika moa tsy fotoanany hoe antarantsika an'izay rehetrarehetra zay zany zavatra tena ilaina mihitsy am'resaka an'izany. Za vehivavy 13 taona fa maninona kay fa olona efa ny sarabady foana no tafaraka amiko
efa indroa zay fa tsy fantatro raha tsy famisaraka zay de am'izao indray misy olona miaraka amiko efa sarabady indray mananjanaka ray de ino no ataoko ka de zay nge le ifampiresahana de ny meloa mety ohatra ny mpinamana fotsiny nareo fankatiavan'ny mpinamana fa zatao fitefa hoe olona eritreretana hoe ho vadina aza mba manambady olona efa manambady efa niteraka zany ho sahirana ianao rehefa orinao fa ino moa safidinareo indray iny de eritrereto fotsiny fa za mampanabe ary amin'ny fandarana hoe fanabeazana ty fandarana ty de tsy maintsy mba miteny hoe inona ny mety ho lesoko fa rehefa ohatra le olona milaza hoe eo nge le am'le hoe na tsisy mangidy ohatrany sakay hono fa rehefa teny arana telona foany ka rehefa te hanambady olona efa niteraka ianao na olona efa nisarabady ianao de ohatrany sakay ihany iko rehefa tianao de voatelona tiana maranatsika ny SMS be dehibe reo fa ialana tsiny noho ny fotoana mba ty zanaka ve ny ray aman-dreny mangataka fanampiana amin'ny zanaka foana tsy omena ny izy de tezitra le izy ho de zay tsika ray aman-dreny ko iny mba tonga mba andanja lato efa tenentsika teto foana andre matofy lafiany fa hoe samihafa ny adidy sy ny andraikitra ny adidya de tsy azonao ifampizarana amina olo-kafa inona nefa le adidy amin'ny vady aman-janaka ao ny adidinao amin'ny vady aman-janaka ao tsy azo ifampizarana amin'ny ray tapo aminao fa ny andraikitra azo ifampizarana andraikitra amin'ny ray aman-dreny ohatra amin'izay le fanampin'izay mety hoe samy mandray anjara daholo ny mpiray-tapo de hoe zay mbola tsy afaka fa nekolazin'ny ekizy amin'ity zao tsy maintsy aloha ny jiro rano mbola tsisy tokotany de ohatra mbo miangavy anareo mpiray-tapo hoe mba soloiny anjaranay fa manaraka soloina zay nge le andraikitra ifampizarany fa ny adity tsy azonao hoe mba aloha avy nekolaziny zanako tsisy an'izany ianao ny tehiteraka ho za indrindra tapitra ny tapany faharoa idirantsika indray tapany fahatelo azy ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo miaraba tompoko mba hovanina daholo tompoko sikereta tompoko mampatsay aho moa ny teny mon général te hoe mivady azoloana mizanaka kosa tsy afaka tena marina za mon général fa niobolana ty afaty be tsy misaraka ty de zao fiteny zare vady loitra zany tsy koko vady izy zany afaka miala ho azy rehefa sasanao fa ny zanaka kosa ozy izy ny zare de tanja zany hoe tandra io tsy afaka na hoaiza ianao na hoaiza nanambady mipiry ny zanaka zanaka foana ihany fa namarena kely zany fa mampatay aho koa le olona niteniteny tamin'ny sazy teo aloha te hoe mivadiny rehefa tehiteny de tehiteny tsy miteny de tsy miteny fa nisy fandarana zay tamin'ny teleravavy tamin'ny lahady resaka torotely le izy de nagagana sady mba natonga sanana ihany koa le izy hoe erisetra moa ny loha hevitra tamin'izany de hoe ny erisetra fahatelo akoatriny ny erisetra ara-moraly ny erisetra ara-batana le vango le lamony daroana reny moa zany de tsy firesahana mivady aman-danako ao iny koa dia karazana erisetra tena miorikodabe mon général na enazay tena erisetra ihany koa zany i tsy firesahana mivady aman-danako ao io de tena mampatay ihany koa mon général enao moa ny tena mile hoe pensée positive pensée négative mijery aby mijery miba io fa soa ihany amin'izao andro fa famba misy matanatra an'ireny conférence na sibokosiana aparatoka ireny fa isika malagasy tena nankabazana za miserasera amin'olona fa tena manana ny toetana mijery miba io marary ny sasany marary voakely marary androkely de fa ny couronne lamby finosana maro be zany ohatran'izay ka mba asa mba inona no hevitra amin'izay de mankasitraka indrindra de samy mitombo azy tompo zany iny no antom-pisiny tony fandarany tony mba anehoana hevitra ampitana fahalalana fa io ny manome heritsaina ianao ihany ny manome fahasahiranantsaina de ianao ihany ianao ny tompona antoka ianao ny tompona andraikitra ianao ny tompona didy amin'izay ka rehefa zavatra hoe mijery tsara foana ny lafy tsara ny mpiainana de mandeha ny fiainanao fa raha vao ny lafy ratsy mpiainana de sahirana foana ianao ka ny tenanao ny voalohany tompona andraikitra
Ary zay ny antony anaovana antony fandarana antony apatsahivana an'izay fa indraindray tonga ohatsaina le izy fa eritreretina foana ny olona ny mahatonga zany tsy ny olona mahatonga zany fa ianao ny voalohany tompona raikitra voalohany. Miarahaba tompoko. Miarahaba tompoko. Vanona. Eny tompoko. Zany tovovavy 20 taona miaraka amina lehilahy enina amby 20 taona. Dia hoe efa manambady hono izy henoko izany hoe efa manambady izy. Dia nefany izy nanontaniako dia efa tsapatsapaiko foana izy dia niteny foana izy hoe tsy manambady izany. Dia misy fotoana izy midina any ambanivohitra dia rehefa any izy herinandro tapa-bolana tsy miverina dia tsy mba miantsana amin'ny telefona mihitsy izy rehefa any na atsoko ara dia mamono telefona dia rehefa aty izy vao miantsana foana dia tsy haiko hoe tena manambady marina izay izy sa tsy. Dia misy fotoana izy aloha natsoko indray mandeha tamin'ny indray andro izay dia niteny izy hoe simba ny telefonany. Dia natsoko izy tamin'izay fotoana izay dia vehivavy nandray. Dia nanontaniako izy hoe inona ny kay ianao dia nilaza ilay vehivavy hoe vadiny Dia niteny tamin'ilay vehivavy ihany moa za hoe mba seva-tsono za rehefa tonga ao izy. Dia eny izy ilay vehivavy. Dia avy nefany izy tsy niantso anao mihitsy tamin'izay. Dia efa niteneniko izy manina hoe ianao mandainga amiko fa milaza ianao fa hoe tsy manambady nefa ny tratrako ianao fa manambady. Dia mbola nilaza foana izy hoe amin'ny zandriny io ny vadiny zandriny io izany fa tsy vadiny. Dia tsy fantatra dia ahoana tokony ataoko amin'izany. Na ohatrany mampisalasala mihitsy zany hoe tsy vadiny fa vadiny zandriny ny teny hoe vadiny mahavariana zany. Faharoa ny zavatra mahavariana dia ity le raha matovy dia tsy mba nanontany kosa hoe ary mba iza moa ianao miantso azy io. Zay koa aloha lafiny anankiray. Le vadiny no mivoarainao raha ny tena marina dia io raha matoa io tokony nanontany hoe fa iza moa ianao miantso azy io ho teneniko aminy. Zay zavatra mampisalasala daholo nge zany. Mampisalasala mihitsy. Fa dia zay farako dia apirako foana hoe tafidino efa fantatro zany ianao efa miahy hoe mandeha any izy tapa-bolana dia efa tsy mandray telefona dia mety manambady tokoa io fa dia asakasaka mbola te hiditra amin'ny olona efa manambady Miarahaba tompoko. Iento. Rehetra rehetra. Za tompoko renim-pianakaviana dimy amby telopolo taona manambady teraka telo zay efa dimy amby folo taona zay fa Jolay. Dia le zadiko zany tsy tamana amina asa mihitsy tao anatin'izay taona marina vadina izay mafimafy kely azafady. Tao anatin'izay taona marina vadina izay dia miasa kelikely izy dia miala amin'ny asany foana. Dia indraindray izy tsy miteny anay izy zany tsy mazaka ngidragidra amin'ilay asa. Dia za mba miezaka manana sanahy zany hoe tsy mety tsy anao ny orinasa fa tokony mba hiaritra ianao fa tsy tianao nataony mpampiasa dia nanazy zany rehefa tombo fanaraka amin'ny saina dia elany foana ny asa. Ny fiainana nefa mandeha foana dia mba saika mba hangataka torohevitra aminareo zany hoe inona reny tokony ataoko mba elany vadiko amin'izay toetra izay zany dia izy koa nefa mba olon-dehibe efa mba lehibe ihany dia tokony izay zany mba hangataka torohevitra hoe inona ny tokony ataoko. Zanakay koa efa mba milehibe dia vao hita amin'ny ankizy izy mipetrapetraka ohatrany tena tata tsy ny asa. Dia za zany ohatrany malahelo zany hoe za zany mba miezaka amin'ny ohatrany fiainana dia le vady tsy mahazaka le gidragidra foana raha vao misy gidragidra amin'ilay asa. Za koa misy gidragidra amin'ny asako fa miasa zany satria mba te izy ohatrany fiainana dia izay zany mba hangatako torohevitra aminareo hoe inona ny mba tokony ataoko amin'ny vadiko. Iny raha ohatra ianao eto Antananarivo dia mangata fotoana. Fa raha ohatra ianao ka any amin'ny faritra dia miantso dia rehefa miantso any avy any amin'ny faritra dia any amin'ny am'dimy sasany any. Arivo. Satria ny antony amin'le alohan'izay be dia be le olona miantso dia tsy afaka ifampiresaka fa any amin'ny dimy sasany any afampiresaka aminao na atsasakady na ianao resaka amiko dia raisiko foana. Solana. Etsika tsy dia manana fotoana be loatra tsika iresahana eto. Ny 22 443 90 na ny 22 442 09 ndara telefona efa neraserantsika mivantana nataon'ny fandarana toy izao. Fena fandarantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany. Miarahaba tompoko. Ien tompoko, mihinanao zay? Renim-pianakaviana
efapolo taona dia miaraka amin'ireny fianakaviana dia 10 taona fa tokony akasika mbakatikaviana ka azo tokony ataon'ireny fianakaviana sady manisaka no mikasitanana no manao fadisana indray mitambitambazina tsy mety misy aloha le mikasy tanany zay dia efa zavatra hafa mihitsy hoe mikasy tanany zany a tsy fanao mihitsy zany ary raha ohatra ka miteraka ratra na sala amin'izany amin'ny favaozana amin'ny tenanao azonao atao mihitsy no mitory azy zay zavatra hoe maka taratasy any amin'ny dokotera ianao dia azonao toriana mihitsy amin'izay fotoana zay za dia anisan'ny zavatra miteny foana hoe ndehilahy tokony tea manampy tampo fa tsy ny vehivavy. Miaraba tompoko. Io miaraba tompoko. Iento. Za vehivavy efa manambady fa mbola tsy vita hoe soratra sy mariazy fa fomba dia efa eo an-dalana anaovana an'ilay soratra sy le mariazy dia ny problème koa le vadiko lahatokana dia mananjandro telo vavy dia le zandro faharoa manaraka anazy nefa ny mbola zoko efa navita fianarana problème tsy le hoe vola amena le zandro mianatra isam-bolana zay zany tsy problème amiko satria zay mbola tsisy hoe sarotra be fa ny vava ataon'le zandrony manaraka anazy efa tokony hitady asa aminay zany tsy mety hoe sa ve mety hoe raha saina mitady asa izy dia raha zay hoe fa tsy dia amin'ny vola anazy nefa ny tena tiako mariana hoe izy zoko efa navita fianarana efa angamba zay 2 ans dia ahitana asa izy fa tsy mety manao fa lazay hoe fa tsy te amin'ny vola anazy dia za zany nataony hoe manaposy le zokony anery anazy dia zay zany miolana hoe mety ve zany zay hoe dia za dia tena miteny aminao ahako tena vetrany dia miteny aminao amin'ny fomba mahitsy sady entitra ny tenenako azy hoe raha manao ny tsy ambinina ampisambory fa avanory obolan-dasany zany fa raha miraviravy tanana aza ampiana fa jereo fotsiny eo olona tsy marary tsy marikotroka ko tsy hiasa dia aza amenana ray mbilanja aza zay dia fatantsara amin'izay fotoana zay manina izy netehatra amin'ny anadahany ka izy olona tsy manana olona vita fianarana olona tokony anao fa hipiravaka sotsiny amin'izao dia aza amena aza amena miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Mba ovanona tompoko. Tika rehetra tompoko. Saika mba angataka numéro en général tompoko fa ty amin'ny faritany dia rehefa mifarana fandarantsika dia omena tsika rehetra zay mila ny lara telefona dia rehefa mifarana fandarantsika dia omena anareo zay lara telefona azahoana ny général izay vera ny fandarantsika amin'ny alatsinainy any amin'ny YouTube sy any amin'ny RDB live ihany koa dia enona ny fandarantsika dia afaka manaraka an'ireny tsika rehetra tsy manaraka izao atoandro. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Mba ovanona tompoko. Fa mba niteny teo ihany fa mbola veriko kely Iento. misy olona zany aty aminay zany tsy mifanaraka le foto-kevitra aloha le izy dia olona aty aminay zany mandoro lamba manao le sérigraphie reny izy dia mandraitra t-shirt le ambina t-shirt dorany tsazoko dia mandoro lamba hoany izy le olona rehefa iny manao reny manapotra lamba zany dia manao sérigraphie dia manao reny t-shirt reny dia reveo dia tapahany le t-shirt le potina lamba zany aveo dorany dia mety tiany lazainga mana hoe manepotra any zareo raha ny tanàna tsy mety kosa zany dia tokony teneny fokotany ingy tsy mety rehefa hita hoe manimba ny rivo-be rahamonina dia toriana ka makany amin'ny fokotany. Miaraba tompoko. Tsika rehetra tompoko. Mafimafy kely azafady lavitra be anao. Maheno ve? Zay. Za zany raim-pianakaviana manambady aman-janaka dia vita soratra vita fanahy-masinana. Maheno zay. Dia ny olana aminazy zany dia zao mananjanaka anankiroa zany zay vady dia za manana anankiray any ivelany taloha nanambadianay dia io zanako voalohany izy zany tena kalain'le vadiko be mihitsy nefa tamin'izay vao nanomboka mivady dia efa nampalalaiko anazy le zaza dia amin'izao fotoana zany moa za zany tsy dia tena hoe tia ny lavanina avy anazy satria araka le tenen'ny raimato général hoe ny olona vita fakamasinana zany sarotra ny hoe sarana nefa zany amin'izao fotoana zao amin'le
zanakay anankiroa ohatrany zany dia ilay zanako lahy kely iray rehefa nandeha tany amin'ny dokotera dia izay izy ireo moa nandeha tany dia nataona dia enina tompoko dia tsy zanako ilay dia eo zany mila torohevitra avy amin'ny generaly hoe inona no tokony ataoko satria tena sahirasaina satria ilay zaza efa misoratra amina efa mianky be amiko dia misarotra amiko nefa hoe nandeha hanilika anazy dia eo koa nefa milafiny indray hoe amin'ilay zanako anankiray le miarahako aminazy hoe sarotra amiko zany hoe hiala ao anatin'izany hoe andraikitra amin'ny resaka ara-pianakaviana izay dia izay tokony mba drangatahako saotrasindra tompoko. Raha ny tena marina nge ianao tsy nanafina hoe fandranan-janaka taloha ary adidinao io zaza io mampafantaro ny vadinao zany mitovy lenta mihitsy amin'ireo zaza ohatrany ireo ary tena misy lalàna mihitsy malagasy tena hoe ny zanakao raha nahataontsika hoe tany ivelany hoe tsy fatany fa tateoriana vao nisy dia mikazanahanao dia mitovy lenta mandova mitovy amin'ilay ao an-trano dia zavatray amin'ilay hoe natao test ADN dia tsy anao zay indrindra nahatonga an'ilay lalàna ny vaoka hoe raha miteraka ny velany lehilahy ka fatany fa tena zanany dia azo ny entina ao an-trano hoe zanany mitovy lenta amin'ny ao an-trano noho izay le hoe le vehivavy mantsy satria izy no mitondra azy dia hoe izy ihany mahafantatra hoe izy ny rainy zazy io dia azo ny fitahana le ao an-trano zay ny antony tena zay mihitsy ny antony nahatonga an'io ka raha iso ny zanaka tamin'ny vadinao voalohany indrindraindrindra misy an'io hoe io zanany tsy nenao ity ny kambanana miaraka io sy telo zay zavatray fa tsy misy an'izany hoe misaraka zany mitovy zo mihitsiny ndao fitiantsika ry voalaza teo eny ary le teo moa ny ohatrany lavalava ihany le resakitsika le hoe fampitahanan'le mitondro zotra amin'ny firenena sy ny ankonana fa ny zavatra ilaina zao hoe mba isy foana ny firaisan-tsaina firaisam-po firaisam-panahy eo amin'ny olona entina sy ny mpitondra ao amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia mirindra ny fiainantsika ary ny tokatrano ny fototry ny firenena dia misy manantena Andriamatoa Flavien fa isy fivanty firenentsika ty toy any ary ny amin'ny manaraka dia angamba ny zavatra resatsika amin'ny manaraka dia hoe fomba fahaiza-miaina tena misy fomba atao mihitsy amin'ny fahaiza-miaina zay io manko ny zava-dehibe zavatra tsy hain'ny olona mihitsy le mahay-miaina sy ny maneho fitiavan'io zavatra anankiroa tena tsy hainy nefa tena fotony hoe fifandraisan'ny mpivady fifandraisan'ny mpianaka fifandraisan'ny mpiara-miasa fifandraisan'ny mpiara-miasa tsy azo ialana mihitsy raha vao tsy misy ny fahaiza-miaina dia efa aza manantena hoe zavatra irindra ny fiainan'ny fiarahamonina tsisy na ho tokatrano ary zay indrindra omena anareo ary ity ny lara telefona antsoinareo raha ohatra nareo ka mitady ny lara telefony généraly ny 22 443 87 dia rehefa miantso an'io nareo dia omeny ao ny lara telefony généraly dia antsoinareo généraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatramin'ny valo ny tolakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa rehefa tafarisaka amin'ny généraly nareo dia ajao tsara le fotoana omeny généraly anareo ny ora sy ny daty ary ny fotoana ary ny toerana ihany koa dia ajao tsara zay satria tsy olona anankiray no raisiny anankiroa fa mety maromaro ka mety raha voatary nareo dia misaka daholo na tsy voaraitsony kosa dia dingan'ny hafa dia aleo manaja an'izay fotoana hifanomezana zay satria ny fahafantarana ny toetra ny olona voalohany indrindra ihany koa dia ny fanajana fotoana ka noho izany ihany dia ilaina izay ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valosy sasany mandeha amin'ny RTB live sy any amin'ny YouTube ihany koa ity fandarantsika ity manomboka any amin'ny tolakandro anoany dia ano anarahantsika izay tsy naraka tamin'izao maraina izao isaora ny Bruno teo amin'ny lafiny teknika hitadisy mihaja teo amin'ny fikirakirana ny sary mametraka ny veloma mandram-peona ho amin'ny manaraka indray veloma to mba hovanona fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanona fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanona